Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ty ry havana dia araka izay hitantsika ao amin'ny Exodosy 7:17, 17 ka hatramin'ny 2:20. Exodosy 7:17, 17 ka hatramin'ny 2:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nalefa ny Farao ny olona, dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistinina izy, na dia akaiky azy zany. Fa hoy Andriamanitra, andao hanenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Fa nentin'Andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana mahazo anefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona, ary vohomana iady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Ary nety Mosesy niaraka taminy ny taolan'i Josefa, satria Josefa efa nampianina dia nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe hamangy anareo tokoa Andriamanitra, dia hitondra ny taolako hiala ty miaraka aminareo ianareo. Dia nifindra niala tao Sokoty izy, ka nitoby tao Etama teo amin'ny tsisiny efitra. Ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro raona ratoandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andro afo no ny alina ho fahanazavana ho azy, andehanany andro aman'alina. Ny andro raona tsy niala teo anoloan'ny olona ratoandro, na ny andro afo no ny alina. Amen. Arak'izany ry havana dia ny lalana nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely no hitantsika avy amin'izao apaty-tsoratra masina izay noraisintsika izao, ary misy reto fahamarinana telo reto azontsika tsoahina avy amin'izany. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe lalana makany anefitra fa tsy makany amin'ny Filistinina no nitondran'i Jehova ny zanak'Israely. Lalana makany anefitra fa tsy any amin'ny Filistinina no nitondran'i Jehova ny zanak'Israely. Hitantsika izany amin'ny andinin'ny 17 sy ny 19 raha averiko vakiana dia ozy manao hoe rehefa nalefa ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistinina izy, na dia akaiky azy zany. Fa hoy Andriamanitra, fandrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta, fa nentin'Andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana mahazo any efitra amoron'ny ranomasina mena ny olona, ary vohomana iady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Eto ravana dia mahita fa niala tao Egypta ihany ny zanak'Israely ny farany, efa 100 taona no nipetrahan'izy ireo tao, ary vahoaka be 600,000 personnes, zany hoe enetsy ny lehilahy fotsiny. Ka raha kotiana zany ny vehivavy sy ny ankizy dia mazava ho azy fa any ho any amin'ny 1,5 million ihany, araka ny ambaran'ny mpandinika soratra masina zany no isan'ireo olona zay niala tao Egypta ireo. Ka aiza ny lalana andehanana ho any Kanana, fa any zany zao no tanjona. Misy safidy roa no andehanana. Ny anankiray dia ilay lalana antsoina hoe lalan'ny Filistinina. Io lalana io dia ambara fa akaiky, zany hoe raha miala Egypta zany dia tonga dia manitsy mandeha manaraka niny sisiny ranomasina, zany hoe raha amin'izao fotoana zao tsika mahitany hoe bande de Gaza, dia amin'iny manivatsiva amin'iny zany. Iny le antsoina hoe tanin'ny Filistina iny, iny le lalan'ny Filistina iny, dia mandeha amin'iny zany dia tonga dia miakatra dia tonga ao Israely. Izay lalana izay raha jerevana dia manodididina ny 500 kilometatra na 300 kilometatra eo. Ary raha ohatra zany ny Israely ka nanao ohatra hoe 10 kilometatra isan'andro fotsiny dia 2 volana zany, raha tsy nisy sakana mihitsy dia 2 volana zany dia efa tonga tany izy ireo. Fa hoy Jehova hoe tsy hoentiko amin'io lalana io ireo. Fa raha vao misy ady dia sora tonga dia hiverina, satria vetivety kely dia tonga ny Egyptako, tonga dia hiverina ireo. Ary rehefa tena jerevana manko ny fiainan'ny zanak'Israely tany anefitra dia izany mihitsy, isaky ny misy olana dia niverina ny Egypta foana. Ka hoy Andriamanitra hoe izao ny fomba atao, aleo reto entina manalavi-dalana mihitsy entiny tany anefitra mihitsy. Ka amin'izay fotoana izay lavitra dia lavitra le mbola eritreritry ny hiverina zany aloha, sarotra zany le hiverina satria alavitra lalana izay nitondrana azy ireo, nentina nakany anefitra tany izy ireo. Fa tsy izay ihany, fa tany anefitra koa nisy ady nisy ady ihany koa tany, fa tsy hoe tsy nisy ady akory tany, fa tsy le ady mihitsy zany ny antony nitondrana azy ireo nakany, fa le toe-tsaina izy ireo, le toe-tsaina mbola hoe hiverin-dalana foana, ka zay ny antony nitondrana azy ireo tany. Fa raha ny fijery azy araka ny ambara teo dia hoe
tena efa ohatran'ireny olona vonina iady ireny mihitsy. Ary voaomana iady izy ny fiakatra ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta. Izany hoe tsy ilay ady ny olona fa zareo ara olona vonina iady mihitsy. Efa firenena anankiray mihitsy io vonina iady fa ny olana dia ilay toe-tsaina mbola mora miverin-dalana. Sao dia miverin-dalana dia alao nentin'Andriamanitra nakany anefitra. Ary io efitra io rehefa tena jerevana ny fiainan'ny zanak'Israely taty aoriana, tany anefitra tany no nahitany ny voninahitr'Andriamanitra, tany no nahitany ny herin'Andriamanitra, tany no nionan'izy ireo tamin'Andriamanitra tao amin'ilay tendrombohitra Sinay. Tany amin'io efitra io no nanomezana azy ny didy sy ny lalàna, izany hoe nitezana azy, nampianarana azy, nampaharetana azy, nanefena azy tany amin'io efitra io. Inona ry avy na ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Sarotra fatarina ry avy da ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony, fa ny anjarantsika dia ny matoky azy ihany. Fantatr'Andriamanitra izay ataony ary misy antony sy dikany daholo. Angamby ianao amin'izao fotoan'izao tena marary ao anatin'ny aretina ianao, izay ilay efitra izay hitondran'Andriamanitra. Toy izay ianao efa maninona arany, ny tsy tonga dia tamin'ilay analizy voalohany dia efa hita ity aretiko ity. Fa maninona efa 2 taona teoriana vao fantatra na 3 taona teoriana vao fantatra hoe izao ilay aretina mahazo ahy. Ohatrany hoe nentin'Andriamanitra niodikodina teo ve asa ahoana? Misy antony, misy dikany, fa izao fotsiny, matoki azy. Indraindray anetsika ry havana rehefa tonga dia omena, ohatra zao mety misy olona fotsiny zao hoe mahantra izy, dia matsiaro efitra mihitsy izy ao anatin'io fahantrany io, ohatrany tao tsy fisiana foana, efitra mihitsy ny fiainany iainako. Dia nefa tsy azon'Andriamanitra tonga dia omena vola be koa izy satria fantatr'Andriamanitra ny toe-tsaina hoe ity olona ity, raha ity ny tonga dia totofana vola be. Ray minitra eo io olona io dia tonga dia hiala amiko. Dia avelao izy aloha tefena sy tezaina sy ampianarinao ihany, ahita ny famonjeko sy ny sitrapoko sy ny fitantanako dia atoky anahy isan'andro fa tsy hiala amiko mihitsy. Izany mihitsy ireny tanjon'Andriamanitra. Tsisy dikany amin'Andriamanitra mihitsy ny mahanao izay hampanan-karena isan'nome volanao ary hanafaka anao amin'io problema mahazo anao io. Fa matoa mbola tsy tonga aloha izay zavatra izay dia misy antony ao ary misy dikany io. Io lalana hitondran'Andriamanitra io tsy hoe adalan'Andriamanitra na hoe tsy mahay izy mitondra ny fiainantsika, fa fantany izay ataony. Mety misy olana be atrehanao amin'izao fotoan'izao, tsy mety mivaha mihitsy ilay olana, fa ahoana ary izy ity? So dia mba misy zavatra mbola andrasan'Andriamanitra ao, mbola misy zavatra mbola takiny ao, mbola misy zavatra hanefeny ao. Asa, mety fifamelan-keloka, mety fifankatiavana, mety zavatra samihafa toy izany, mety fibebahana sy fialana amin'ny ratsy. Izany manko ilay fanadiovana ny zanak'Israely tany anefitra. Dia izany ny tondran'Andriamanitra azy aloha, no tefena tsara mihitsy ny zanak'Israely, fa tsy tonga dia hoe nomena azy vetivety teo n'ity tany Kanana. Ary rehefa mahita ianao dia tena zany mihitsy. Indraindray ne misy zavatra mitranga eo fiainantsika tsy araka ny kajikajinao mihitsy. Ianao mieritreritra hoe za zao vao avy navita fianarana tonga dia miasa avy hatrany aza zao ohatrosotrao ny diplômako. Eo ianao miodikodina eo. Misy antony daholo ireny ry havana. Misy dikany daholo ireny fa izao fotsiny matoky ny Tompo. Matoky ny Tompo fa lalana hitondrany dia tsara daholo. Mahasoa ny fitantanany. Ny fitondrany sozy ny irantsika anao ka hifikirinao. Raha mijerytsika ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tsy voatery hoe tonga dia mahafinaritra. Ary Davida raha nahavita nanoratra mihitsy milaza manao hoe na dia mandalo lohasaliko ny fahafatesana azy ao. Misy anie izany indraindray. Indraindray tena fahafatesana misesisesy ny tonga dia atrehanao. Misy izany. Fa izao mbola Jehovah foana ny mpiandry ahy. Ary na ny mpianatra aza nisy fotoana nentin'i Jesosy ny epita, fantatry ny tompo mihitsy izy tafio-drivotra eo, afaka ny teny izy hoe aleo lotsika aloha nijanona kely eo dia rehefa lasa ny tafio-drivotra vao mandeha tsika, afaka ny loza vao mandeha. Nentiny tao anatin'io tafio-drivotra mihitsy ny mpianatra. Izay le efitra izay. Izay le tsy tiantsika izay. Io dezera io tsy tiantsika io. Izany no mahatonga ny hoe tsisy olona mipetraka any amin'io dezera io. Tsy tian'ny olona io dezera io. Nefa any mihitsy indray ny hitondran'Andriamanitra antsika, any fen'Andriamanitra ny toe-panahintsika. Tena hifikitra sy araka aminy. Aza memenina raha tsy mety afaka ilay olana. Aza mitaraina mafy raha mbola tsy mety mivaly amin'ny problema. Raha mbola eo ihany aloha ilay zavatra atrehanao, fa raiso hoe Tompo, ity izany ilay tany efitra, misaotra anao mitondra ao anatin'izao zavatra rehetrarehetra izao. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao hoe mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao ve ianao?
Mitaonanao ary havana amin'ity anio ty anaiky fotsiny hoe tompo tsara ny fitondrano ny fiainako. Ho hitanao ihany fa ao anatin'io hevitra io no ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny. Ao no ampianarina ianao ahatoky azy, fa ny tanjony ianao tsy miala aminy, ianao azy hatramin'ny farany. Ary tena tsy vita io mangata hery avy amin'ny fanahy masina mihitsy. Anekenao ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe nentin'ny zanak'Israely niakatra ho an'ny Kanana ny taolan'i Josefa. Nentin'ny zanak'Israely niakatra ho an'ny Kanana ny taolan'i Josefa. Hitantsika izany eo amin'ny 7:20. Raha verina vakiana toy izy manao hoe ary nentin'i Mosesy niaraka taminy ny taolan'i Josefa. Satria Josefa efa nampianina dia nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe amangy anareo tokoa Andriamanitra dia hitondra ny taolako hiala ty miaraka aminareo ianareo. Etsika ravana dia mahita zavatra mahagaga. Izany Josefa izany moa no tena ray aman-dreny lehibe teo amin'ny Israely satria i Josefa no antony nahatonga azy ireo nipetraka tao Egypta. I Josefa dia zanak' Jakoba ary zanak' Jakoba faraka 12 izy ary izy dia lasa praiminisitra tao Egypta. Dia namonjy ireo taranak'Israely ireo tamin'ilay tsy fisikanina dia lasa nipetraka tao Egypta tao daholo mihitsy ny taranak'Israely. Dia maty tao daholo i Israely moa rehefa maty tao Jakoba dia nalevina tany amin'ny tany Kanana. Zany hoe nandehanaka any amin'ny tany Kanana zany zareo dia nandevina tany. Fa ny hafa kosa zay maty dia tao, zay maty dia tao daholo ny nalevina ary i Josefa ihany koa zany dia mba nalevina tao izy. Fa nanafatrafatra izy ary io afatrafatra izay nataon'io dia efa faminaniana sahady. Andriamanitra mihitsy zany nampiteny azy matoa hoe faminaniana izy dia nilaza izy hoe any aoriana any amangy anareo tokoa Andriamanitra. Amangy anareo Andriamanitra ka hiala ato ianareo eto miaraka miala aminareo atokoa izy ny taolam-baloko fahazajanona ato a. Dia tena nitaterahan'ny olona izy satria efa nampianina ny olona izy. Zany hoe napita izay afatra izay hoe Josefa ny teny izao, Josefa ny teny izao. Efa 100 taona teoriana mbola tadidy ilay afatra. Ary raha mijery an'izany hoe taolambalo, ny olona manko rehefa maty efa 100 taona zany ery havana efa vovoka ny tsisy taolana raisina tsonany zany efa 100 taona zany raha ny tena mariny. Asa angamba tonga dia le vata be nisy azy iny angamba ny tonga zany dia mibataina dia tonga dia iny ny nanaraka zany. Raha izay angamba dia azo heverina fa raha hoe taolana ho kirakiraina ao anatin'ny efa 100 taona zany aloha sarotra ihany ny ino an'izany. Nefa moa ny Egyptianina koa mahay mitahiry, misy an'ilay hoe momification dia mety natao tamin'izany koa ve ilay izy tsy fantatra fa tsy any amin'izany koa nefa niady hevitra tokony hitondrantsika ny resaka fa ny hoe nentina niakatra ny taolan'i Josefa, nentina niakatra nakany amin'ny tany Kanana. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy ahafahantsika manamarina ny fahafahana manao famadihana ary havana ny amin'izao tantara izao. Aloha tonga dia azavaina mihitsy satria mety misy olona teny tanareo zany fa na Josefa raha dia tsy nalaina koa ny taolam-balony dia natao an'izao sy natao an'izao. Tsia, tena tranga manokana io fa tsy fanao teo amin'ny Israely satria maty tany daholo ny rahalahan'i Josefa. Ny zanak' Jakoba ne maty tany daholo, nalevina tany daholo ane. Fa tsisy ny bataina zany akoatran'ny Josefa ihany. Josefa ihany firifiry ny maty nandritra ny efa 100 taona tany Egypta, nalevina tany, nisy fasana ane tany Egypta. Fa tsy nentina niakatra ireo, fa Josefa ihany nentina niakatra satria misy antony ao. Misy antony manokana ao matoa hoe izy ihany nentina niakatra ary fataterahan'ilay faminaniana ilay izy. Ny zavatra azo raisina kosa aloha zany dia izao zava-dehibe amin'ny Israely zany hoe toerana ilevenana izany. Zava-dehibe amin'izao ilay toerana ilevenana. Fa ilay hoe mikirakira taolambalo sy ny mikirakira faty tsy hitantsika eo amin'ny kolontsaina jiosy ny amin'izany zavatra any ka tsy azo anamarinana ny resaka famadihana izao zavatra izay hitantsika izao satria ka particulier tranga manokana fotsiny ity miseho eto ity fa tsy hoe efa fomba fanaon'ny jiosy tamin'izany fotoana izany akory. Ny zavatra faharoa koa nefa ny dia izao hoe na dia praiminisitra ary izany Josefa izany. Mety tsara ny fasana tany Egypta praiminisitra venao dia fasana ratsiratsy moa no ilevenanao any fa tsy natsiaro an'izany tsy eto any mandrakizay ako eto any amin'ny tany Kanana dia efa tsiny io fa tandido ny fiainantsika ihany hoe na dia inona sy toy inona ny fiainana ety amin'ity zao tontolo zao ity mbola ho avy ny fotoana
mbola ho avy ny fotoana na dia nitaolantsika sy nonofontsika aza ho ampiakarina. Ary moa tsy zany ve nahatonga ry Paoly ny teny manao hoe ity mety maty ity mety loto io mbola hitafiny tsy fahalovana. Zany ane ravana ny fanantenantsika, ny fitsanganany tena maty. Ilay tany Kanana dia tsinona fa tandindon'ilay fiainana mandrakizay io. Ary isika rehetrarehetra izao dia tena mbola ho ampakarina isika, mbola hoentina miakatra isika. Ka na dia eo aza izany fahafatesana izany dia hitantsika fa Jesosy Kristy izao tsy navelan'Andriamanitra ho tao, olo tao ny vatany sy ny taolany rehetra fa nampiakarin'Andriamanitra ao any an-danitra izy. Dia izany koa ny fanantenantsika, miara-miakatra tsika re. Zany mihitsy no antony nahatonga ny Josefa nentina, satria Josefa mantsy raha tena diniantsika ny tantara dia typologie de Christ, zany hoe olona tandindon'i Jesosy Kristy any amin'ny testamenta taloha izy. Ary maromaro ireo olona hoe typologie de Christ reo, ka zany ny antony nahatonga azy hoe tahaka an'i Jesosy Kristy ihany natsangana tamin'ny maty izy, nentina niakatra raka ny an-danitra ny vatany. Dia tahaka an'izany ihany koa isika ho atsangan'Andriamanitra isika amin'ny fotoanandro ary hiakatra ho any an-danitra isika. Dia izay ny zava-dehibe indrindra anatin'izao tantara ary fampaherezana sy fampanantenana ao antsika izany. Tsy ety ny toerana misy antsika, fa fitoerana andalovana ihany eto, vetivety ihany. Ain'Andriamanitra tao. Rehefa mijery ianao ny Toriteny 1:10 dia tena zavatra tsy hain'olombelona fa ain'Andriamanitra tao ny manangana ny olona rehetrarehetra amin'ny toerana rehetrarehetra izay nahafatesany. Ary zany mihitsy ny ambarany Job manao hoe raha izao dia fantatro fa velona amin'ny mpanafitra azy, ary hitsangana izy anangana amin'ny vovoky ny tany. Anangana antsika Andriamanitra, anangana antsika izy ary hitondra antsika ho any amin'ny tany Kanana, ho any Jerosalema vavoaka aza matahotra ianao. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary zany dia izao, manana an'izany finoana izany ve ianao fa mbola ho atsangan'Andriamanitra ianao, hoentiny makany an-danitra? Mitaonanao ary avana amin'ity anio ity, ampiorina izany finoana izany. Tsy ilay fasana ety ambonin'ny tany intsony no mahamaika hoe arina ary fa izao ilay misy antsika any mandrakizay. Izay no zava-dehibe indrindra. Ary dia ny fanahy masina no angatao mba hampitoetra ao anatinao ilay etaeta hoe any an-danitra any no tena misy ny fonenako mandrakizay, fa tsy eto. Ny famaritana farany izay hitantsika dia izao hoe nandeha teo alohan'ny zanak'Israely tamin'ny andro afo sy rahona isan'andro Jehova. Nandeha teo anolohan'ny zanak'Israely tamin'ny andro afo sy rahona isan'andro Jehova. Hitantsika izany eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20. Eto karavana dia mahita hoe nifindra amin'izay ny zanak'Israely, ary io fifindrana io dia tsy Mosesy no miteny makirindra antsika fa Andriamanitra mihitsy no mamindra azy ireo. Misy andro lehibe ohatra n'ireny karazana tadio ireny. Tadio moa fantatsika fa tena ngeza be ilay tadio, dia eo anoloan'izy ireo. Dia iny tadio be iny nanao lasa misy karazana rahona zany, ka ny lalana andehanana tsy inona dezerako efitra, dia tena mipoka mihitsy main'ny masoandro any ireo. Izao efa nomanin'Andriamanitra ny aloka ho azy ireo, dia nasian'io andro lehibe io manaloka ny zanak'Israely ka tonga azy ireo tsy ho mainy lohany na dia any anefitra azy. Dia rehefa amin'ny hariva koa maizy kitroko izany dezera izany, tena tsy ahitana mitsinjo mihitsy. Nefa dia izao nisy jiro ngeza be, lasa fanazavana ngeza be izay nanazava ny zanak'Israely tanatin'ny alina tany anefitra tany, ity andro lehibe ity rehefa amin'ny hariva. Mahagaga ane zany, zany hoe ny zanak'Israely zany isan'andro dia mahita n'io fahagagan'Andriamanitra io, mahita n'io andro lehibe io izy, zany. Ary tsy miala io zany nambarina hoe tsy miala lizo izy. Ny andro rahona izy tsy niala teo anoloan'ny olona raha atoandro na ny andro afo no ny ala, tsy miala io zany fa teo foana io. Ary rehefa tena mijery ianao ravana ny fiainan'ny zanak'Israely tany anefitra, mahita zavatra be dehibe mihitsy. Le voninahitr'Andriamanitra sy le fitatanan'Andriamanitra tena nasehony mihitsy. Tsy resaka hoe andro afo sy andro rahona ihany fa na ny sakafo azy. Ireo ne tsy namboly, tsy nijinjana na mafy ireo, fa mihina-potsiny nandritra ny 900 taona. Olona amina million, zay le niteneniko teo. Any ho any amin'ny 1,200,500 any, araka ny ambaran'ny mpandinika soratra masina, no isan'ireo olona ireo. Nefa dia omena sakafo isan'andro zany. Ny hena, omena zay rano, nomena ny sakafo rehetra zay ilaina, ary
Zany ny antom-pisiany zareo zany zao ny mandeha fotsiny makany amin'ny tany Kanana. Zay fotsiny zany fa defa ny zavatra de omen'Andriamanitra ny daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izay le fitantanan'Andriamanitra zay. Ary tena andro aman'alina mihitsy. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tena zany mihitsy io Andriamanitra io ry havana. Miahatsika io, mitantana antsika io, aza manay e. Zany ny ambaran'i Jesosy hoe aza manao izy. Ety amin'izao tontolo izao na tanareo fahoriana ozy, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mety mandalo hevitra tokoa isika araka ny fanambara tamintsika teny am-piandohana, kanefa ny dia izao eo Andriamanitra miaraka aminao eo izy. Ary manomenao izay rehetra ilainao izy ao anatin'io vanim-potoana io fa aza matahotra. Manomenao izay rehetra ilainao izy ao anatin'io vanim-potoana io fa aza matahotra. Raha mandalo tsy fisiny ianao dia izao tady ito fa mamaly vavaka eny izy fa izao aza miverin-dalana kosa fa andrandrao foana ny masonao, alefaso foana ny vavakao dia andrandrao foana fa izao mahalala izay tokony ataony Andriamanitra. Ary eto sady mety tena le zavatra filana fototra mihitsy ane, ny sakafo, ny rano, ny jiro, zany ane ity zavatra resahana eto ity. Le fialokalofana, ny trano sy ny toy izany, zany mampatonga antsika ho kivy soketraka. Olona namily ao arary havana, tsy nanao inona no men'Andriamanitra fotsiny no velominy ka maika fa ianao sy ny ankonanao, firy nisy anareo? Nahoana ianao no matahotra? Ianao ve dia tsy ho vitan'Andriamanitra ve ny ihany fiainanareo? Vitan'izany. Mety misy ny aretina, mandalo tokoa ny aretina sy ny zavatra sana fa matoky ny tompo. Matoky ny tompo fa omeny any ihany ny areny tsy lany, omeny amin'ny fotoanany io fa matoky itsika. Mety misy ny olana sarobahana samihafa, eo ny tompo miaraka aminao eo izy, fanazavana ao anao eo izy. Velona ny Andriamanitsika, miaraka amintsika isan'andro. Hita ny daholo ny zavatra mahazo anao fa aza matahotra ry havana, aza matahotra ho any Kanana isika, ho any an-danitra isika. Be dia be ny zavatra tsy maintsy lalovantsika teo amin'ity zao tontolo izao ity, fa izao ny zava-dehibe indrindra, miaraka aminao Andriamanitra, eo anoloanao izy, momba anao izy, mitarika anao izy, ka na dia mandalo lohasaloko ny fahafatesana azy, ory Davida, dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko, satria aho manana anao dia fantatro fa misy fiarovana aho, tsy avelan'Andriamanitra ao ho rembin'ny bibidia izany any ravana ny zanany. Ianao zao ray aman-dreniko, dia ianao ve na misy biby mipoitra ao dia tonga dia ny zanako ve dia ho avelanao fa tena anao izay rehetra azonao atao ianao iarovana ny zanako. Tahaka izany io Andriamanitra. Ary zany mihitsy na tonga ny Jesosy teny hoe ianareo na dia ratsy azo mahalala manome zavatsoa ny zanakareo, maika avany na rainareo izay any an-danitra, koa amin'izany aza manana ny hotafianareo na nosotroanareo. Reo Israely hitareo ry havana tena hoe tsy rovotra ny lamban'ireo, tsy potika ny kapan'ireo. Zany ny zavatra nataon'Andriamanitra. Satria tsisy hoe aiza nanaovana n'ity lamba ity zany, fa le lamba nentiny iny dia izao nataon'Andriamanitra nateza. Zany ny zavatra hita eto ka Andriamanitra ny miany fiainantsika, matoky azy, aza miasa sainany amin'izany fa zao ny zanako sy ny asa ny tanako sy izao no miadidy azy, ny tia hoe izao no miasa sainany aminy. Ary fampahirezana lehibe ho antsika izany, mety mandalo tsy fisiny ianao amin'izao fotoana izao, na mety mandalo olana samihafa dia izao fotsiny hoe tompo, rehefa mbola ianao no natao anatin'ny sambo-keloko dia tsy atahotra, matoky ianao fantatro fa mitantana ianao dia ianao no miaro dia izay amafiso ny finoana izay azony tananao atao fa Andriamanitra manao ny ambiny. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe mba tena manaiky ho tarihin'Andriamanitra ve ianao, mitaonanao ary havana, ataovy eo anoloanao mandrakariva Jehova dia tsy angozogozo ianao araka ny ambaran'ny mpanao salamo, ary angatao mihitsy hoe fanay masonao, omeo any finoana, omeo any fahatokiana, isory atao anatiko ny tsy finoana sy ny fanahiana rehetra fa tena atoky ao lay hery tsy hita izay miazona sy manohana manalokaloka eny tsefatsefana eny, dia lay herin'Andriamanitra velona izany. Raha fitinana izay rehetra nambara teo zany dia hitantsika teo ravana fa voalohany lalana makany anefitra fa tsy makany amin'ny Filistina no nitondrany Jehova ny zanak'Israely. Dia tahaka izany koa tsika, tsy voatery le lalana tadiavinao sy le eritreretinao sy le metimety aminao fa indraindray any amin'ilay zavatra tsy nampozinao mihitsy.
ity olo ty indray lasa vadinao, tsy napozinao mihitsy le izy, fa izao io mihitsy le mahasoanao, io mihitsy le avy amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia hitantsika teo koa hoe nentin'ny zanak'Israely niakatra ho an'ny Kanana ny taolan'i Josefa. Isika koa ry havana dia izao rehefa miala eto amin'ity zao tontolo izao ity isika dia mbola hoentina hiakatra ho any an-danitra ny taolam-balontsika, handeha handova le fiainana mandrakizay, ho ampitafiana ilay tsy mety loha intsony, ary izany koa ny fanantenantsika, izany ny finoantsika ho tahaka an'i Jesosy Kristy isika, satria izy ny santatra izay rehetra efa nodimandry. Ary ny farany nandeha teo alohan'ny zanak'Israely tamin'ny andro afo sy rahona isan'andro Jehova, dia izany koa ataovy mandeha eo alohanao hatrany Jehova, mety izy hanaraka azy atao riana, rehefa mijanona izy dia mijanona, rehefa mandroso izy dia mandroso, meteza fotsiny hanaraka azy ampahatsorana, dia ho hitanao fa tena ampahitany ny voninahiny ianao. Dia Jesosy hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ho an'Andriamanitra ry irany voninahitra. Amen.